tonga indray ity ny fotoana kalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mponina androany 2 Jolay 2021. Ny lohateny no fidin'ny firenena mikambana dia hoe 7 billion people, 7 billion actions. You are one of the 7 billion. Get involved. We are counting on each other. Raha atao dika teny malalaka izany dia 7 lavitrisa ny isan'ny mponina maneran-tany. 7 lavitrisa afaka mihetsika manatanteraka asa. Mandraisa andraikitra, mandraisa anjara ianao, fa mifampiakina sy mifameno ny olona tsirairay. Ny fanandrify tanteraka amin'ny filamatra no raisintsika izany lohahevitra voizin'ny firenena mpiambana izany dia ny tombana ifotony tsy mialonjafy momba ny lanja amakasiny sosialim-bahoaka. Io tokoa no foto-kevin-dehibe entintsika anamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny mponina. Nisy ny dingana vita mifandraika amin'izany safidy lohahevitra izany, sady napetraka ho fenitra imasony ny fitondrana tetezamita hatramin'ny voalohany rahateo ny sosialim-bahoaka. Tao anatiny 2 taona mahery dia nisy ny fijerena ifotony ny fiainam-bahoaka manerana ny nosy. Tao anatin'izany ny famoahana laharana manokana tamin'ny taona 2014 nampahafantarana ny vahoaka malagasy fa manana ny harena rehetra azo nivelomana sy asambatra azy izy, fa tany mahavokatra sy feno otrikaina avokoa ny faritra rehetra manerana any Madagasikara, na ankibony tany, na anaty ranomasina, na an-tanety, na anaty ala. Mila mifanatona amin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana, mijery fotony ny fahantrany sy izay rehetra manahirana azy, ka lohalarana amin'izany ny ministeran'ny mponina sy ny raharaha sosialy izay miahy mivantana ny sosialim-bahoaka. Ny vahoaka Andriamanjaka ny anjadiny ny fahantrana tsy fidiny no tompon'ny tany, tompon'ny harena, tompon'ny fahefana, tompon'ny fanapahan-kevitra, ary izy no mandray an-tanana ny hoaviny. Ny vahoaka mahantra satria nampahantraina no mahalala izay mahasoa azy, ary izy no mahafantatra ny laharam-pahamehany, ka andraikitsy ny mpitondra fanjakana no mametraka rafitra sy foto-drafitrasa anamora ny fiariny sy ny fanatsarana ny sosialiny. Mifandraika amin'ny andininy 2:10 anatin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra koa ny lohateny ankalazantsika ny andro maneran-tany ho an'ny mponina. Mametraka tsara io andininy io fa ny fokon'olona na lamina ho fokotany eo anivon'ny komuna no fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny tontolo iainana. Ny tompon'andraikitra eo amin'ny fokotany dia mandray anjara amin'ny famolavolana ny fahandarana asa momba ny fampandrosoana ny komuna ao aminy. Izany hoe miainga avy amin'ny fokon'olona ny ray hina ao amin'ny fokotany ny fandraisana andraikitra amin'ny ady amin'ny fahantrana. Efa volana vitsilasa izay no nanaparitaka tota-taratasy teny anivony ireo fokotany 707 manerana ny nosy ny ministeran'ny mponina sy ny raharaha sosialy. Fanadiadiana ahafantarana mazava tsara ny toe-java-misy any amin'ny fokotany no tanjona, toy ny firafitry ny mponina, ny foto-drafitrasa misy ao aminy, ny asa fiveloman'izy ireo, ary indrindrindrindra ny olana sy ny fahasahiranana tena mianjady aminy sy tsy nafahany ny velona sy ny velatra ary nandray anjara amin'ny asa fampandrosoana. Miainga amin'ny fahafantarany fotony ireo fokotany ireo ny tetikasa tanterahana ao aminy, atolotra ny fitondrana ny vokatr'izany fanadidina izany mba hahafahana mametraka politika sosialy nasionaly matipaika.
hitsangana aho antendrombohitra avo hamakivaky ranomasina matanjaka aho andrava izipito ny arenako tsy ampahantra ahy na ny avandra na tafiotra azy tsy asakana ny fandresena fa ady masina ny fahafahana miaraka amin'Andriamanitra ny malagasy tsy lembenana fa horentany aman-danitra ny marina tsy andeferana ny rariny tsy ileferana izay lasizay tsy iverenana hitsangana antendrombohitra avo hamakivaky ranomasina matanjaka andrava izipito ny arenako tsy ampahantra na ny havandra na tafiotra aza tsy ahasakana ny fandresena ady masina ny fahafana miaraka amin'Andriamanitra malagasy eny tsy lembenana lentany aman-danitra marina tsy andeferana tsy ileferana zay lasy zay tsy hiverena na masina ny tanindrazana ty tolona nataonay hatramin'ny voalohany miandro voalohany hatramin'izao navokatra natoky anazy izahay zao natoky nyreo vahoaka izay narian'ny sasana zay natao tsinitsinany sasana nefa Andriamanitra navonzy io vahoaka io ary natoky hatramin'ny voalohany ao ireo olo ireo tia taranaka tia ny zananaterana ka noho izany mino aho fa manahery ao am-pony hitsangana hitraka amerina aminy ny fahamendrehana mamerina aminy ny fanahy maolona ka tsy diso fanantenana mihitsy aho satria ireo olo ireo mitovy amiko mitovy aminao mitovy amintsika rehetra ka izany fitoviany zo izany tsy hoe voasoratra amin'ny zavatra tsy voasoratra amin'ny boky fotsiny ho ampiasaina amin'ny kabary tsara lahatra fa tsy maintsy inoana sy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro fa matetika isika amin'ny kabary tsara lahatra amin'ny fiaonana be iraisam-pirenena mampiasa teny tsara lahatra mampitomany olona fa tsy mifandray amin'ny zava-misy ambany ao zay nanomboka any farany ambany miaraka amin'ireo olo ireo anivony ireo olo ireo dia nanomboka miakatra nanomboka mitraka izahay ka hitanareo zao nivokatra ny tolona naditra 20 taona izay ka le ankisy taloha zao androany lasa mpampianatra sy mpanabe misy dokotera misy ingénieur amin'ny mpianatra amin'ireo ankizy zay nitraka ny kanja teo na ny anatory an-tsena teo ny tolona raha tao ampamarinana raha tao amin'ny fahafoizan'ny tena raha tao noho ny fitiavana ireo olo ireo dia mamokatra fa raha taonao io tolona io iseho fotsiny atao aty karazana haingo fotsiny haingo nivelana dia tsy haomby anao vianao vy fa ny tolona amin'ny fahantrana dia eo anivo ny vahoaka irery ihany eo ihany no isy tolona marina ka io nataonay
ampitiavana sy ampanetsetena sy ampanazana lehibe miaraka amin'ity vahoaka ity ka satria le fahantrana tian'ny sasany ho resahana amin'ireo hôtely 5 étoiles nefa tsy mantsy midina eo anivony vahoaka anao, midina eo anosy zato anao, midina anosy be anao, midina anjavoangy anao, midina eo andavambamba anao, antomadinika eo anatin'ny zordila ao eo anao manomboka nitolona fa tsy amin'ireo hôtely de 5 étoiles ireo tompoko. De zay ka izahay efa leo ny kabary fa izao ilaina ny asa mivaingana araka ny obolona malagasy milaza hoe ny tany voabainga babolombelona ny mpiasa tompoko. Hatramin'ny renany akamasoana efa teto moke ny vahaolana ankoatran'izay loha tsy afa-tsy mitondra ihany ary namay mitondra koa aza nio ny mitondra ka tsy miezaka ihany koa ny vahoaka entiny dia tsisy zava-pona ihany dikan'izany zany dia tokony miara-miasa dolidoly na ny mpitondra na ny olona hoentiny. Dia zaza mipambosy fiopy zay ny asa nataoko taloha nitako olana amin'le tany ambanivohitra za teo amin'le toerana misy anay dia eo amin'le misy le mpangala botra io mba rarotina aminareo mpanao gazety ohatr'izao koa le fiainanao mantsy dia ianao zany mba te hiavitra hoe manao zavatra tsaratsara ianao mba hoe akana masomboly mba hanitaranao an'le fiainanao kanefa ny le mpangala botra misy foany indray alina fotsiny zavatra mba vitanao eny dia zay no izy dia aveo niverina matetika zay dia aveo niverina mahanitra ianao sahirana ady amin'ny krizy ara-tsosialy no tsy maintsy masono amin'izao fidirana amin'ny repoblika fahefatra sy amin'ny 15 taona tapany faharoa niverenany fahaleovan-tenantsika izao. Ny tena fitiavan-tanindrazana dia ny fitiavana ny mpiray-tanindrazana amin'ny tena izay miantoka ny fivoahantsika amin'ny fahantrana sy ahitany vahoaka tsy vaky volo ny anjara masoandrony amin'izay.